Resaka amin'izay tontolon'ny fitaterana izay any isika fa raha ny fitaterana nabakabaka indray kosa dia ho fantatra atoato na hijanona ao anatin'ny listra mainty ny annexe B ny vondrona Europeanina ny kompania mpitaterana ery Madagasikara na tsy etsakilona moa ny minisitra tompona andraikitra dia manam-panantenana satria dia ampiatrano ilay fivoriana tampon'ny firenena mampiasa ny ampahana manontolo ny teny frantsay Madagasikara amin'ny volana novambra ho avy izao. Manam-panantenana ny voan'ny zotra ery Madagasikara ao anatin'ny listra mainty ny vondrona Europeanina ny ministra ny fitaterana nambarany fa amin'ity volana Jona ity mivoaka ny valin'ny fanadihadiana mikasika ny ery Madagasikara. Efa miandry ny fitsaran'ny Komision'ny Union Européenne isika amin'izao fotoana ngamba ny tapatapaka amin'ity volana Jona ity fa mety voaka dia miandry isika natao daholo ny ezaka rehetrarehetra dia miandry ny fitsarana avy amin'ny Komision'ny Union Européenne. Rehefa manao zavatra rehetrarehetra dia mivoaka resy. Madagasikara izay andray ny fivoriana tampon'ny firenena mampiasa ny teny frantsay ny volana novambra ho avy izao. Raha ny nambaran'ny ministra ny fitaterana dia hivatateraka mialoha fotoana ny olan'ny annexe B ary afaka hisidina malalaka ny abakabaka Eoropa ny zotra ery Madagasikara. Mitoy ihany koa ny ministeran'ny fitaterana ny fanarenana ny zotra ery Madagasikara izay mbola ao anatin'ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao.